Fantatrao ve ny atao hoe volanjaza? Ampy ve le izy araka ny hevitrao? Inona ny sosokhevitrao amin'izay? Ento fantatry ny atao hoe volanjaza. Ny volanjaza dia vola ho an'ny zaza vao teraka amin'ny ray aman-dreny izay miditra kinapy. Tsy ampy, tokony ho ampiana. Ento karazana ampiasa-bola ho an'ny taranaka itsindrovana azy zany ohatra hoe karazana ambom-bava kely natokana ho an'ny zaza. Raha amin'izao vanim-fotoana iainantsika izao loatra ny tsy ampy madama. Sosokevitra tokony mba hoe ampifandanjana amin'ilay fikara vidim-piainana amin'izao vanim-potoana izao zany izy. Satria ny vidim-piainana miakatra fa ny fidiran'ny tokantrano miaina foana andrahoana alina. Za zany mpiasa tena dia tsy mahafantatra izay zany volanjaza zany tsy mahafantatra. Araka ny hevitrao ihany, ahoana ny atao mba azahoan-drehetra fitsaboana maimaim-poana? Lahara-pahamehana ve ny fitsaboana maimaim-poana araka ny hevitrao? Ny hevitra dia tokony ho maimaim-poana koa ny fanafody sy ny zavatra rehetra ilaina eny amin'ny hôpitalim-panjakana. Entoko tena lahara-pahamehana mihitsy satria ny fahasalamana no voalohan-karena. Fitsaboana maimaim-poana io zany efa misy foana io isan-taona n'aiza satria ny tenenako an'izany efa be da be ny association moa zany samy union efa manampy atsika amin'ny famatsiana vola fa izay miankina amin'ilay olona mandray azy voaloha zany fa io zany efa be da be ny association manome amin'ny zavatra io. Tena lahara-pahamehana satria ilaina ny fahasalamana satria raha tsy salama ny tsy afaka ny hitady na ny hamelona. Araka ny hevitra zany dia tokony mba amoraina zany ny fanafody any amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny satria ny vahoaka zany dia tsy mahaleo mividy ny fanafody. Lahara-pahamehana satria tokony mba hanana fahasalamana daholo zany ny vahoaka. Araka ny hevitrao, ahoana ny fomba atao mba hisiany herinaratra eraka Madagasikara? Lahara-pahamehana ny hisiany herinaratra eraka Madagasikara? Ny fomba atao mba hisiany herinaratra eraka Madagasikara dia tokony hisy fanampiny fa tsy ny jirama irery ihany, tokony hisy zany concurrent amin'ny jirama mba hampalaky ny fitaran'ny fahazavana. Eny tompoko lahara-pahamehana satria ny fahazavana ilaina. Efa be da be zao ny fomba atao na ara-natoraly na ohatra hoe mampiasa an'ilay panneau solaire. Efa misy fa izay zao mbola tsara tsy haiko manazava amin'ny antsika ireo madama. Lahara-pahamehana satria ny fisian'ny herinaratra koa antoko fampandrosoana satria tsisy ny herinaratra tsisy ny hazavana dia manjaka maizina zany hoe miasa maizina ny vidim-piainana. Raha araka ny hevitra izao dia tokony mba hizarana mpanao solaire tsirairay avy ny mponina any ambanivohitra satria any betsaka ny ratsy dia maizina. Ahoana ny fomba hanamorana fakana taratasy-panjakana? Araka ny hevitrao ve dia tokony homena lalana anao izany ny fokontany? Ny fanamorana ny fakana taratasy-panjakana dia tokony hamena lalana koa ny fokontany mba ahazahoana ohatra hoe copie na ohatr'izany mba moramora kokoa ny angalana azy fa tsy hisy filarana be raha eny amin'ny commune ihany. Araka ny hevitra tokony homena satria miainga avy any amin'ny telo foana vao tonga any amin'ny lehibe zany hoe mandeha ohatra izay zany tokony hazavana azy hoe mety ve raha hoe ampandalovina any satria any zany tena hoe tonga mikasika ny vahoaka kokoa na madinika na ny lehibe na ny lehibe. Tokony mena lalana satria any amin'ny commune irery ny olona ny afaka manao an'izany dia mety misy filarana be zany any amin'ny commune ohatra. Ahoana ny fomba atao mba hanampiana ireo tsy manam-ponenana? Araka ny hevitra ve dia lahara-pahamehana ny fanomezana fonenana an'ireo tsy manam-ponenana? Ny tokony atao dia tokony homena toeram-ponenana avokoa ireo rehetra izay matory eny ambany tinely eny amin'ny sisin-dalana izay tsy manana mpialofana. Eny tompoko lahara-pahamehana zany satria tokony hanana zo hipetraka anaty trano fonenana avokoa ny olona rehetra. Fomba atao ohatra mba hoe raisina ohatra hoe mba rehefa ohatra ny any ampita zany zao ny anazy zao mba hoe alainy daholo ny olona dia mba tokany hoe ohatra ny antsika zao ohatra hoe mopera pedro ohatra mba hoe fonenana dia mba mena mikasa kely reny izay tena hoe vonona fa misy kosa aloha le hoe tsy manam-ponenana kamo. Lahara-pahamehana madama satria raha tsisy fonenana sarotra be ho any ansotsika indrindra fa Madagasikara. Tokony mba manampy ny fanjakana ohatra mba
hanampiana an'ireny hanaovan'ny trano ohatra satria malagasy dia mananjoa hipetraka amin'ny trano.